ampivondrona ny mpandraharaha sy hikatsaka ny fampandrosoana ny fandraharahana eo anivon'ny faritra no antom-pisiany antenimieran'ny varotra sy ny industria. Araka izany manana didy sy andraikitra izy amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpandraharaha. Natao moa ny fiofanana ihany koa zany mahakasika ny fitanana compte tsotsotra antsoina hoe SMT mba ahafahan'ny ireo mpandraharaha ireo zany mijery izay zavatra tokony ho hareniny eo amin'ny fitantanany, ahitany ny tombontsoany mandritra ny taona ohatra, ary ahafahany ihany koa hoe izao no harenina, izao no tsy ampy, izao no lesoka, ahafahana ihany koa mahafantatra ny hetra tokony ho aloha eo anivon'ny ivoketra. Dia izany rehetra izany moa zany no isan'ny tombontsoa azo ho an'ny mpandraharaha ny amin'ny fanatanterahana ny fitanana compte tsotsotra ity. Natao ihany koa moa zany izao hetsika izao izay fanampiny entina hanasongadinana ny adidy sy andraikitra izay sahan'ny CCI. Manampy anay eo amin'ny asa fiariana ataonay ny fiofanana noratovina teto hoy ireo mpiofana. Manampy zany mba eo amin'ny fitantanam-bola mba tsy hikantona ohatra ny orinasa na hidiran-trosa be loatra. Dia manampy ihany koa amin'ny fanamarina compte mba tsy voatery mitady comptable vao afaka manao ilay izy fa ny tompona orinasa ihany dia afaka manao anazy. Nanampy tamin'ny fampiofanana teto ny avy ao amin'ny ivoketra Amoromania taorian'ny fiofanana moa izay naharitra 2 andro dia nisy ny fizarana mari-pakasitrahana.